firenena kolokolo io aok'izay kolokolo enina ambyroapolo ny fito ambyroapolo ary ny valo ambyroapolo janoary teo na natanterahana ny fifaninanana idirana teto andivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nasain'ny fandarana aok'izay ny kolokolo anio a ny tale misahana ny maolona dia tsy iza fa ramatoa tsantavololona masinirina andrenatoandro ramatoa tale tranganisy teto andivon'ity ministera ity tany aloha dia ny hoe nisy ny kitrano antrano fianakaviana minisitra na fianakaviana tompona ndraikitrambony a no tafiditra amin'ny fifaninanana inona ny fanomeza toko menareo fa zay tena mendrika na hoe hipetraka tokoa ny méritocratie tao anatin'izany concours zany tompoko voalohany indrindra dia miarahabantsika rehetra manaraka ity fandarana ity faharoa dia samy laza sy mijoro izay eto anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy fa tsy misy ny kitranotrano manokatreto satria dia natao fifaninanana avokoa ny fidirana rehetra eto anivon'ny ministera ary mialatsiny amin'ny teny frantsay principe de méritocratie zany no apetraka izany hoe izay olona mendrika no andray ny toeram-piasana na fanananasa anankiray dia afaka matoky isika rehetra fa mangarahara avokoa ny fidirana miasa ary ho anisan'ny mpiasam-panjakana eto anivon'ity ministera ity aok'izay kolokolo nanaona ny fomba nanatanterahana no entinareo milaza fa hoe nadio tokoa ary le fifaninanana ny tanterahana io tany amboalohany a dia efa nisy ny fiaramiasa niaraka tamin'ny bianco izay fanomezana ny fanofanana mahakasika ity concours ity ary tena stricte be mihitsy ny bianco ary tonga dia nametraka ry izy tamin'ny voalohany nareo rehetrarehetra reo dia efa maloto avokoa fa izahay dia tena nijoro hoe aleo mangarahara sy madio ny fifaninanana ary nasehonay azy mihitsy ny fahavononanay iady amin'izany kolokolo izany nisy ny petadrindrina izay natao fampafantarana ny toeranasa misy eto anivon'ny ministera ary nandritra ny ray volana izany petadrindrina izany maro ny rotsaka ifaninana tamin'izany ary dia tanteraka somatsara io fifaninanana io ny fitsarana rehetra dia mangarahara satria nisy ny kode izay napetraka ho an'ny toeranasa anankiray ary tena ny fandrombonan'izay mpiara-miasa tompona andraikitra ohatra hoe ny directeur n'audit interne ny directeur ny affaires juridiques ny DSI izay nanatanteraka ny fanaovana ny saisiana note izany hoe tsy misy mahafantatra mihitsy zany izahay izay mety hofipoitra ny sujet satria efa misy koa tompona andraikitra mahakasika ny sujet raha toa ka sehatra asa telo no ny faninanana dia nisy président de jury avokoa ireo mba elana amin'ny fifangaroana andraikitra miara-miasa tanteraka amin'ny bianco sy ny fonction publique ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy aok'izay kolokolo ity ampamaranana ramatoa tale anisan'ny fitarainan'ny firaisamonim-pirenena mahakasika ty ministera ty ihany koa any ambany ravikazo sy any amin'ny faritra any dia ny hoe misy amin'ireo mpiasan'ny ministera no makavola zay tsy araky ny tokony izy amin'ireo olom-pirenena mpila raharaha inona ny fepetra raisin'ny ministera zany manoloana izany trangan-javatra zany zay verina hoe kolikoly misaotra tompoko misy tokoa ny fandraisana andraikitra raisin'ny ministera amin'ireny mpiasan'ny ministera manao kolikoly ireny dia rehefa tonga ny fitarainan'ny fiarahamonim-pirenena tonga eto aminay dia manao ny fanadidina aloha izahay vita ny fanadidina dia mandray andraikitra izahay ary manasazy an'ilay olona ary eo ihany koa ny famindran-toerana zay koa moa zany rehefa politika apetraka ny ministera hoe tsy misy olona tompony andraikitra amina toeranasa iray mihoatra ny 5 taona mba ialana amin'izay kolikoly izay satria rehefa mifankafantatra loatra amin'ny mpanjifa koa ilay mpiasa dia afaka manao izay tiany atao izy dia mba ialana amin'izay zavatra izay dia miezaka ny ministera mandray ny andraikitra tandrify azy ireny tsirairay avy izahay eto amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia mbola vonina trany hiasa amin'ny bianco satria tena hitanay ny fiaraha-miasa naomby fa tsy voatery hoe rehefa recrutement ihany ny afahana miara-miasa ny bianco ny fomba fiasa eto amin'ny ministera dia mifandraika indrindra amin'ny tantsoroka omeny bianco amin'ny fomba fiasa mampanao ary dia mampiatra izany izay amin'izao fotoana izao